Faraka ny vaovao izay nampitain'ny komity mpanomana ny fahatongavan'ny amiral Didier Ratsiraka dia tsy ho tonga ny asabotsy indray ny tenany. Araka izay fanazavana izay, Rostina Muriel sy Toutson François ny tatitra bebe kokoa manodidina an'izay vaovao izay. Nahembotra ho amin'ny daty manaraka indray ny fahatongavan'ny amiral Didier Ratsiraka rehefa betsaka no niandry izany amin'ny asabotsy izao. Nalaza be ny fahatongavan'ny Andriamatoa président Didier Ratsiraka raha ny fikasany dia sabotsy ho avy izao rafakapitso kanefa noho ny zava-misy sy zavatra mitranga ary ny toe-draharaha eto amin'ny firenena dia voatery manemotra izany fahatongavana izany izahay. Ny fahatongavany dia mbola tsy fantatra izany ilay daty fa tsy ho ela ary izy tena no ampahafantatra amin'ny malagasy tsy vaky volo araka nefa nolazainy hatramin'izay ny datin'andro hahatongavany indray. Ho ampahafantarin'ireto komity mpanomana ny fahatongavany ireto ihany ny daty manaraka izay lazain'izy ireo fa tsy ho ela.